dia miteny amin'ny fiteny amin'ireny faritra ireny izahay satria izay no nanavanana anay. Mipetraka tany amin'ireny toerana tany Antsohihy izay no tena ela indrindra, teo amin'ny 13 taona teo nipetrahanay tao Antsohihy. Neny dia olona tia miaina, tia manaraka politika izy. Izay ny anisan'ny fialamboliny neny. Na politika any Madagasikara izany, na ny politika eto Frantsa. Ary tena maharaka vaovao isanandro isanandro neny. Tia mozika koa izy, tia mihaino chorale indrindrandrindra, tia mihaino groupe, na adventiste io na tsy adventiste, tia mihaino hira gasigasy koa neny. Ny fialamboliny neny isanandro dia mihaino radio Oasis, mihaino AWR isanandro. Tia mijery toriteny neny, manaraka ireny isanandro koa izy. Neny dia olona tia zanaka, tia vinandro, tia zafy, tia fianakaviana, ary anisan'ny saro-piara amin'ireo zanaka aman-jafiny ireo izy. Izy dia manana olona, rehefa misy olona andalovan'ny neny na miresaka aminy dia tsy maintsy mahazo souvenir avy amin'ny neny foana, mahazo anatranatra, mahazo torohevitra avy amin'ny neny. Olona finoana neny, olona tia vavaka izy, olona tsy mba tia mifamaly-man'olona, tsy mbola nahita nenay famalifaman'olona hatramin'izay nahafantarako azy. Tia fihavanana izy, tia mampihavana olona izy na fianakaviana izany na ny olona manodidina azy. Ary ny zavatra tena tsara ianarana amin'ny neny dia izao mahay mandefitra izy. Tena olona be fandeferana raha neny. Teraka tao anatin'ny fianakaviana mivavaka i neny. Teraka adventiste i neny. Tena nadahy izy ireo ny prêtre-po, nenay izany voalohany, dia manana nadahy izany Madagasikara, dia ny mamandrindra ka mahafantatsika izay ny rahavavy nenay. Araka ny fantatsika dia efa narary ihany izy mandritra amin'ny fotoana elaela. Miezaka niarika amin'izany aretina izany izy. Mandritra ny fotoana angamba tsy zoina amintsika. Kanefa na izany ary izy dia tsy nandalo fiangonana neny. Miezaka izy tonga miambina foana ary miezaka izy miady amin'izany aretina izany atao manarina. Ankehitriny kosa nefa dia mandao antsika izy. Lasa ilay reny malalatsika. Ny amaranako azy dia izao, misy teny eo amin'ny Apokalipsy 4:24 manao hoe ary fafana ny ranomasy rehetra amin'ny masina, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo, na fitarainana, na fanentainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny tokosy andinina faharoa manaraka ao vakiako aminareo dia hoe Romana 9:17. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoratra no mipandresitsika amin'ny lalany akentsika. Mino aho fa handresitsika rehetrarehetra efa namela mamo antsika neny, tsy ho anay mianakavy ihany fa ho an'ny fiangonanay Masetela koa, dia mba aza mamy izany amin'ny rakitra ataontsika tsirairay.
Aujourd'hui, j'aimerais juste dire merci à Mamie, un grand merci. Mamie, elle a toujours. J'ai rencontré les filles qui sont artistes quand j'étais très petite, dans les 5 ans, 6 ans. Et depuis toujours, Mamie, elle m'a toujours accepté comme un membre de la famille. Elle a jamais fait de différence entre moi et les filles. Elle était toujours là à me dire, tu sais, il est là, t'es chez toi ici. Donc, il est là, pourquoi t'appelles pas taxi maman ou quelque chose comme ça. J'ai une mauvaise habitude de montrer que des choses me touchent ou autres. Mais en tout cas, elle a vraiment. Elle m'a vraiment marqué. Et jusque plus. Et je serai toujours reconnaissante pour ce qu'elle a fait, pour m'avoir toujours acceptée comme sa petite fille, pour m'avoir montré que j'avais un endroit où j'étais acceptée, que j'avais une famille. Et je remercie vraiment Dieu pour l'avoir mis dans ma vie. Ouais. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi aussi, j'aimerais témoigner de l'amour que la nuit nous a fait avec mon ami. Lui, c'était vraiment une personne qui, tout au long de nous a transmis les valeurs de l'amour.
aussi l'importance de tout remettre entre les mains de Dieu. À chaque fois qu'on traverse ces moments difficiles, ou que on traverse des moments, elle disait toujours de tout remettre entre les mains de Dieu. Tout remercier pour cette chose qui nous fait donner. Si aujourd'hui je suis une si grande force que Dieu, c'est en grande partie grâce à l'amour. Et je serai toujours reconnaissante envers Dieu pour l'avoir fait de m'avoir partagé tout ce dont elle pouvait agir sur Dieu, que ce soit son amour, mais aussi sa bonté. Et là, je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné. Moi et ma maman, nous avons discuté quand elle était encore vivante. Elle m'avait dit que est-ce que tu peux me faire une promesse? Et je n'avais jamais encore parlé de cette discussion à personne. Et je me souviens seulement quand elle était partie. Cette promesse, c'était de garder la foi. Elle voulait que je garde la foi parce qu'elle m'aimait beaucoup. Elle voulait qu'on se revoie. Et donc, moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai envie aussi de la revoir. Donc, je veux tenir cette promesse. Amen. Bonjour à tous. Je suis Denise, des petits-enfants de la Nouvelle France. Je termine. J'aimerais vous dire que ma mamie a été une personne très formidable pour moi, comme pour mes fils aussi. C'est une personne protectrice, c'est notre conseillère. Une personne pleine de gentillesse et qui était toujours là pour moi, pour nous. Avant de partir, elle nous a laissé beaucoup de bonnes choses pour nous servir dans la vie de tous les jours. Et elle est fière de tout ce qu'elle a pu nous transmettre et de ce qu'on est devenu grâce à elle. Mamie est une personne pleine de sagesse, de bienveillance. Et sa foi en Dieu est un bel exemple pour notre vie. Son départ est difficile, mais il faut savoir qu'il faut qu'on accepte qu'elle puisse partir. Cette semaine, j'ai eu beaucoup d'encouragement et beaucoup de mots qui disent que même si c'est difficile et que son départ, ça remonte à nos enfants, on a la foi et c'est en Jésus qu'on peut avoir l'espérance de la revoir un jour. Pour terminer, j'aimerais partager un petit verset dans Romains 15, verset 13. Mon Dieu Jésus, que le Dieu de l'espérance remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous attendions l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Üzendően visszaadom az szabadságét. Nagyon máltam. Nagyon máltam. Infatti
zavatra nankilany faranina amin'ny fiainana zao izy zao mena amin'ny fiainana rahatanteraka sy zavatra tena dia isangasina inona zany matahoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa matahotra n'Andriamanitra dia tsy manao ratsy ozy ary dia marina izany. Resy ny fahafatesana neny a fampandresy kosa izy satria mitazona ny finoana ary mino zava eo anaminy rehefa tonga Jesosy. Tsisy fisalasala misy renina ahitana masoandro tsaranazy misy ataon'ity herinandro tamin'ny lasany misy koa ny renina ahitana taranaka sy fahamanina. Mamanena anisan'ny marike ny fiainako satria anisan'ny sobebe ny tokantrano fiaina. Tamin'ny sesiony vao mbola tsy tena miaraka fampitelefona fotsiny satria izy za tany Paris izy tatilo dia eo izany matahotra hoe sao dia lehilahy tsy fakavady sao dia misy ohatrany zany dia io misy sarasio hoe misy difety hoe za any Paris dia mihaino tenazy hoe tongava ty aminazy no izy mihaino zany miresaka foana ny situation dia tongava ty an-trano no dia mivavaka atsika dia mifonoana io. Dia moi taorinan'ny fankalalana Siony tonga taty Haute-Savoie za nandeha train tonga tetsy Annemasse. Dia io zany tonga teo fa izy miresaka aminahy za tsy misentir nenena mihitsy hoe izy matahotra na misinquiéter na mi-douter fa en fait ka izy zany izy io matahotra be dia natsony ny mamany dia hoy izy mamany hoe tongava ty a Collonges na satria ny mamany mbola tato Collonges tongava ty a Collonges indray ary aloha dia mivavaka alohan'ny atongavany dia io zany avy any Annemasse nandeha taty Collonges nivavaka ry zareo. Dia izy neny hoe raha sitrapon'Andriamanitra raha olona tsara izy dia lasa vadinao. Dia izay moa ny début-anay fa tamin'ny tokantranony koa neny présente be satria izy io no miresaka foana dia manontany foana izy hoe nahoana Moria tiany Moria ve ny sakafo ataonao Moria ve karakarao tsara ny vadinao manahoana Moria ao présente be mihitsy izy en fait mamia nanoro nampita fahendrena be da be tamin'ity vadiko ity amin'ny resaka tokantrano dia anisan'ny marqué anazy zavatra izay rehefa miady izay dia hozy foana izy manontany hoe mandeha very fa tsisy zavatra tsy azo leferina amin'ny fiainana. Izaho aloha tsy mbola naheno anazy niteny tamin'ny hoe cette fois-ci aza mandefitra intsony. Mbola tsy niteny an'izany izy angamba fa
dia isaorako anazy indrindra izany dia anisan'ireny nahitako ankonana mami dia isaorako indrindra anazy izany ary isaorako an'Andriamanitra. Amen. Manasa ny chorale les Macetelles azafady. Somary aloloha ny vehivavy, somary misy midina any ambany. Vehivavy misy midina any ambany. Vehivavy avance. La chorale Les Macetelles va entonner un chant, va interpréter un chant qui s'intitule « Hainao izany ». Dieu peut tout faire.
On m'a désigné par la famille donc de faire un témoignage au nom d'Emma Settel. Ça sera en malgache parce que c'est destiné à toute la famille, à tous les amis à Madagascar qui voient, qui regardent ce moment, cette diffusion en direct. Alors je vais m'exprimer
dans ma langue maternelle. Neny Christine Rakotoarivony. Iza moa izy a? Izy zany vehivavy zany. Amin'ny eo anatrehan'ny Masetel. Zavatra tsotra. Raha atao boky dia tsy haiko na encyclopédie firy ny fifandraisan'ny tantara afaka tantaraina ny fifandraisan'ny eny sy ny Masetel. Nanomboka hatrany amin'ny voalohany nisy an'ity fiangonana ity dia efa teo neny ary teo foana izy. Namangy azy tamin'ny izy tany amin'ny hôpitaly dia zao no teneniny tamiko. Efa nivavaka ho amiko, efa taona lasa zay. Efa nivavaka ho amin'ny pasteur mianakavy ianao? Efa nivavaka ho an'ilay olona rehetrarehetra ao am-piangonana ve ianao Landry? Efa nivavaka ho an'ny chef chorale ve ianao? Taksa ny chef chorale tamin'izay. Efa nivavaka ho an'ny diakona ve ianao? Any amin'ny hôpitaly tao amin'ilay salle. Inona ho an'ity nenitenenina amin'izany? Taty aoriana vao fantatro. Ezaka ny tsy hitomany. Neny dia olona mialatsiny amin'ilay teny frantsay, rassembleur, mampivondrona. Tsy mbola hitako teo amin'eny izany hoe ianona masosotra, ianona tsy tiako, ianona toujours rassembleur. Ary tsapanay Masetel zany ho anareo zanany izay mijery an'izao diffusion zao dia tiana ho fantatrareo fa nananjanaka anareo izy zanany naterany fa zahay koa dia tena zanaka neny ara-panahy. Mananjanaka anareo izy satria tany amin'ny hôpitaly dia niara-mivavaka izay mianaka ary tadidiko indrindra ireo zanany vavy tsy adino neny fa mivavaka ho an'ny zanako vavy ianao, ireo zanako vavy indrindra ilay amin'ny Madagasikara. Ho anareo any Madagasikara ihany koa ity fijoroana vavolombelona ity tsy nanadino anareo na oviana neny. Faranako ny témoignageko satria lava fa tsy minitra vitsy. Ny Masetel koa tsy nanadino an'iny. Isaky ny alarobia hariva dia manana fotoana izay fiara-mivavaka. Ary efa tapitra ny fotoana hiadiana hevitra amin'ny soratra masina dia miditra amin'ny fotoana fiara-mivavaka. Na iza olona mitondra ny fotoana io amin'ny Masetel satria mandeha tonus izahay fandimidimby. Na iza voalohany fiara-mivavaka dia ho an'ny data sy neny. Afaka mijery ny archive tsika ao amin'ny fiara-mivavaka ao amin'ny Facebook fa tsy maintsy ny anaran'ny data sy neny tsy maintsy ao. Tsy afaka amarana izao témoignage zao raha tsy miteny an'ity. Nisotra olona anankiroa neny ato am-piangonana anankiroa amin'ny Madagasikara. Ho anareo izay any Madagasikara no ny olona roa nisaorany neny isan'andro ato am-piangonana dia pasteur mivady, hidy mivady satria io pasteur io tetika mangingina hoe tsy mitabataba izy, tsy mila dera fa mijery an'eny matetika any amin'ny hôpitaly mampahery. Ny olona faharoa ato amin'ny Masetel izay manatrika eto dia ilay olona Paky izay tsy manadino an'eny rehefa tonga izay fiara-mivavaka izay satria izy ilay alarobia hariva io izy foana no mandray ny zavatra ho entina ambavaka. Tsy maintsy apetraky l'olona Paky, zoko Paky ao ny anaran'iny. Rehefa mifaneny izay mianaka izay sy neny
dia teneniny ny olona anankiroa ny anankiray eto izay konfieny tamiko tany Madagasikara ry zareo dia za tao amin'ny hôpitaly niaraka tamin'iny sady latsaka ny ranomasina tsy manao tompo sy alina iny fa tsy maintsy lazay eto ty dia Moria ianao raha Moria dia tena tiany iny ary nitomany izay mianaka mivavaka ho anao izy izao ny zavatra teneniny tsy zanako naterako iny fa mihoatra no ny zanaka naterako rehefa tsy hoatsony dia teneninao azy zay teneniko anao zay zanany rehetra dia tiany daholo tsy manavakavaka ny zany famille reo rehefa tonga kozo avy amin'ny Madagasikara dia nikarakara neny misaotra anao koa neny satria tamin'ny faraparany teo dia anisan'ny olona tena nikarakara neny ianao tsy mba toy ny finanto ary ny olona farany izay manatrika an'izao émission zao any Madagasikara ho anao ty Ranabavy Botso izay isan'andro mikarakara neny miantso aneny mivavaka ho aneny ary rehefa hialy eto ty vata mangatsiaka aneny ty dia Botso no hitsehana an'io any eny amin'ny aéroport manao ny taratasy rehetrarehetra ary anatitra neny hatrany am-parafarafolany avasana misaotra ny amasetelina rehetrarehetra neny hifanena amin'ny entsika rehefa ho avy Jesosy. Miarabantsika rehetra mialatsiny aty am-boalohany fa somary sarotra ihany ny teny ny fofeno dia feno ny vava vahoatra dia vahoatra dia mialatsiny aty am-boalohany mety tsy voateniko daholo izay tiako tenena izaho moa izany araka ny fahainoanareo teo dia i Totoa Kristine dia nanana rahavavy anankiray sy anadahy anankiray. Izaho izany zanaky ny rahavaviny Totoa Kristine. Izany zanan-drahavavy izany amintsika malagasy fa maika moa amin'ny famille anay manokana ny ohatran'ny reny ihany Totoa amiko aminay. Manana reny roa izay neny dia Totoa. Sady manampy ihany hoe Totoa dia niaina tao anatin'ny ny hérité n'ery zareo mihitsy izany hoe fitiavana avy any amin'ny bebe an'ery zareo. Tsy haiko ny tsy tenena azy androany hoe izany babay rafonenana izany izany foana moa ny averin'ny Totoa foana izay. Izany bebe an'ery zareo izany dia nitaizan'ireo zanadravavy ny zanaky ny kozinany raha ho toy ny zanany mihitsy. Navita ny fianaran'izy ireo hatramin'ny lavitra dia lavitra. Izay fitiavana izay dia efa niampita ny hérité-na tamin'ny zanaka sy ny aty aoriana. Dia tena hoe fitiavana manokana hozy izy hoe hafa mihitsy ny avy any tsy haiko herizoko vavy hanamarina an'izay zavatra tena izay fa hafa mihitsy manokana mihitsy ny avy ao amin'izay hoe havana ao amin'ny ery Totoa sy ery neny izay. Fitiavan'izy telo-dahy dia fitiavana hozy izy hoe inviolable. Tsisy afaka mitaché an'izany hoe hiteny hoe misy hitaraina hoe izao anie hono ny ataony anina, ataony izao na izao hono ny ataony ana rahavavinao na izao hono ny ataony anadahinao. Fitiavana inviolable. Tena hoe fankatia be izy telo-dahy. Hozy izy neninay hoy izany zandriny hoe
rehefa lazy totoa dia ozy izy hoe iny zokiko iny a na dia tao anatin'ny aretina ary izy a dia izy foana nefa nampahery anahy hatramin'izay. Izy a dia tena hoe izay hoe sady mampahery izy a, no be fitiavana izy a, no mahay miteny koa izy ozy ny zandriny, ary tena izay mihitsy ny zavatra rehetra zany. Izy zany tena manana hoe zay olona ny fandraisany a dia tena nananany a relation manokana daholo. Tsisy zavatra hoe mifanelanelana hoe zao na zao, fa tena hainy totoa mihitsy a nanana relation tamin'ny olona rehetra izay mifandraisany, na ny fianakaviana io a na ny olona hafa. Izay zany ny zavatra hoe ny marque anahy manokana fa zavatra anisany a tenen'ny zandriny koa. Iza zany zao ozy izy a no anolo a ny toeran'ny zokiko. Izy neny a tsy hoe olona narary a, fa itotoa mbola navita foana isan-kerinandro a, isaky ny ohatran'izao dia fifandraisana ery zareo tena fifandraisana hafa mihitsiny. Dia zavatra farany totoa foana moa aminay a rehefa miteny izy dia hoe tsika rindra taranaka babay Rafinena tsisy efa-tsy efapolontsika, fankatiava foana, fankatiava foana, fankatiava foana. Dia zavatra faharoa a, raha misy hoe olona zany ao anatin'ny fianakaviana somary tsy mivavaka, somary miataka kely, dia izay foana ny heveriny hoe mivavaha mba ho samy a tafaraka daholo tsika mianakavy mba tsisy ho tavela mihitsy na ray ary. Very antotoa izay a, fa arak'izay teneniko izay hoe very reny koa izay. Rehefa tsy mandeha io AWR io a, dia miantso an'i Hermiona foana izy hoe Hermiona tsy mandeha izao. Dia raha vao taratara moa izany Hermiona dia avokoa izy hoe rindra teneno Hermiona fa tsy hisy ienoana AWR a. Tena feno fahabangana lasy totoa, olon-dehibe a efa lasa ny renin'ery zareo a, efa lasa ny rain'ery zareo a. Ny olon-dehibe anay ao aorianan'izay rehetrarehetra dia totoa. Feno fahabangana izay. Fa raha misy zavatra anankiray tena hoe marqué anahy ao anaty zavatra ao amin'ny baiboly izany a, rehefa mijery an'ilay izy a dia izy hoe totoa dia nahay fandray tamin'ny olona rehetra, tian'ny olona rehetra. Dia tiako zaraina ho anareo hoe ity zavatra ity dia mampahatsiaro anahy tena miteny mihitsy hoe ohatran'ny totoa. Dia mba tiako zaraina ho anareo anatin'ny proverbe 3 à 5, 3 à 4. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Manaova ny marina lalandava sy matoky an'Andriamanitra lalandava dia mba ho tian'Andriamanitra sy ny olona ianareo. Dia izay koa ny irariako ho antsika rehetrarehetra. Ny raha ataony
izy telo vavy moa zany assemblée dia irahantsika manao amboary a Jesosy isan'ny raha tena ankafiziny izy ity ary nangatany fianakaviana manokana mba ho iraina miaraka amintsika fiangonana ka manainga antsika zany mba hitsangana hiaraka hirana zany ery zany. Jesús bautuana indrindra faity fukuity Jesús mora fana sady be fitiavana tsara sy mate uti Jesús Simendika Nifisaina nasi Nifitenikiu Enganete sumba Utuniana Ni fitiavana mahitiavako ny fahavaloko Jesosy ireo fomba ratsy zay miainako solore Jesosy mahotena va rehefa lasa ny naman'i Jesosy Lazarosy dia nitomany izy. Jesosy nitomany, Andriamanitra koa nitomany, ka rariny raha ohatra ka mitomany isika. Fa ho teny fampiononana ho antsika koa, tsy hoe kory lasa izy dia mijaly be, lasa any amin'ny fiainatsita, dia mainy afo, dia tsy hita intsony, dia mijaly be any mandra-pa. Izao no teny soratra masina amin'ny Apokalipsy 4:12. Hoy izy hoe, feo re avy any an-danitra nanao hoe soraty, soraty, sambatra ny maty, dia izay matra ao amintsika ny zava-tsoa rehetrarehetra izay voarainy. Miteny moa hoe nahazo fampahirezana tamin'ny ty hianatra sy notratra an'izany, dia mieritreritra angamba ny zanako hoe nareo ihany nahazo an'izay, nahazo daholo, na za koa rara nahazo. Izao pastera, izao no teneniko anao. Ny teneniny voalohany aloha, fifankatiavana amin'ny mpiarabelona, fifankatiavana amin'ny mpiray tam-po, fa indrindraindrindra fifankatiavana ao amin'ny tokantrano, amin'ny mpivady. Pastera, tokony ampianarinao mihitsy ireo mpiangona roa amin'ny fifankatiavana ao tokantrano. Ty boky. Isaky mifankatia isika mpivady ao tokantrano dia mahatsiaro aneny. Rehefa miady isika ka mahatadiry hoe tsy tokony hiady, dia mamelombelona ny fahatsiarovantsika aneny ao amin'ny potsika. Fifankatiavana. Rehefa misy olona manana disadisa ka mifankatia isika dia mahatsiaro aneny. Ireo teny rehetrarehetra an'izay ireo tsy avy aminy, tsy izy ny an'ilay izy, fa Andriamanitra.
fa ny raisiny le izy a ny ainan'le izy a dia nampiariny dia nampianariny lasa izy fa raha ohatra ka raisintsika reny teny rehetrarehetra reny ataontsika ho fahatsiarovana ataontsika ampiarintsika amin'ny fiainantsika dia sady mahatsiaro aneny isika no mahatsiaro an'Andriamanitra koa amin'ny fiainantsika. Ry havana, aza veladino izy fa aoka hitoetra na am-pontsika na amin'ny tenitsika na amin'ny asantsika. Teny fampahirizana farany tiako zanany amintsika dia ny fanantenana. Tsy hijanona ho izy miala sasatra izy zao hoy ny teny soratra masina hoe sambatra izy fa mitsahatra amin'ny sasarany rehetra. Ary tsy hoe mitoetra ty am-pontsika ihany izy satria tsarovana fa ho avy ilay andro ary fantatritsika tsara fa hiveriny Jesosy Kristy. Tsy teniteny foana izany fa hiveriny izy ary rehefa hiveriny izy dia ampitsangana ny zanany malalany rehetra dia anisany neny. Hitsangany neny ary handray an' Jesosy Kristy. Izao ny zavatra tenenin'ny soratra masina amin'ny Tesaloniana voalohany 4:7. Ny 7:12 fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy amin'izay nodimandry mba tsy halalovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Satria Jesosy maty ary efa nitsangana dia izay rehetra mino azy ka namodimandry ary dia mbola hitsangana indray. Izany ny fanantenantsika. Vakio anie ny Baiboly fa hiverimberina foana izay teny izay. Aza malahelo ny fonareo ozy izy fa mino ahy, mino ny raiko fa hanamboatra toerana ho anareo aho i Jesosy. Efa manamboatra toerana ho aneny Jesosy. Izany ny fanantenantsika. Ry havana, tenenin'ny zanaka teo hoe mbola eo naminy, mbola eo naminy. Eritrereto anie ny fifalian'ny rehefa tonga izay fitsanganana izay dia hita izy hoe tantely andry iony azonao reo tenenina amiko hoe izy avy ny anaran'ny zanany mamy ony dimby fara tenenao anatinareo ao ny anaranareo. Dia eritrereto hoe rehefa veriny Jesosy ka hitsangana eny dia hitady hoe aiza avy dia hitantsika rehetrarehetra ireo izy. Dia aiza no fifaliany? Aiza no fifaliantsika rehetra? Tonga eto isika hanao fahatsiarovana farana anazy ary mampahery ny fianakaviana sy ny fiangonana. Fa mihoatra n'izany rehetrarehetra izany dia raha ohatra ka tadidintsika fa malahelo koa Andriamanitra ankehitriny, tomany izy fa tsy sitran'izao. Raha ohatra ka tadidintsika fa namela hafatra be dia be neny ary tiany izany ho tahirizitsika mandrakizay ary farany dia mbola eony isika. Ry havana, tiako vakiana aminareo ty teny ity ao amin'ny Apokalipsy 20. Izao ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahatesana sy ny fiainana-tsita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany. Ary ny fahafatesana sy ny fiainana-tsita dia natsipy tany amin'ny farihy afo
izany ny fahafatesana faharoa tsy hisy intsony ny fahafatesana. Zany ny fahasoavan'Andriamanitra, zany ny fitiavan'Andriamanitra, tsy hisy tsony zao fisarana zao, tsy hisy tsony ny fahafatesana, tsy hisy tsony ny tomany. Ry havana, tsangana, mahireza fa miaraka aminao ny tompo. Meny afindrany aminao zao ny adidina apetrany tamin'eny. Raiso zany ho fahatsiarovana ho azy mandrakizay. Amen. Misy hafatra kely ty avy any amin'ny Mafa. Naniry no avy aty ny présidente Nicole Andriamananaivo. Te hoe hiaraka tamintsika teto izy fa noho ny antony ara-pahasalamana dia tsy afaka izy niaraka tamintsika dia nandefa n'ity hafatra ity izy ho fampaherezana ho antsika ihany koa témoignage. Vakiko amin'ny teny français le izy manao toy izao hoe: il y a 5 ans de cela, Christine est venue dans un magasin de vêtements à Bonneville. Christine Sénénia. Hein? Et comme elle revenait souvent dans ce magasin, la gérante qui s'appelait Joséphine lui a posé cette question: qu'est-ce qui fait que vous avez toujours le sourire malgré ce que vous vivez? Car Christine faisait des séances régulières de dialyse et elle lui a parlé aussi de son mari malade. Ceux qui connaissent Christine devinent la suite. En effet, cette petite phrase de Joséphine a entraîné la suite. Christine lui a parlé de sa foi en Jésus-Christ, son Sauveur. Joséphine a demandé des études bibliques. Christine m'a mis en contact avec elle et son grand souhait était qu'un jour, il y aurait une réunion tous les sabbats à Bonneville. Un groupe s'est formé chez Joséphine qui a accepté de recevoir chez elle régulièrement grâce au témoignage de Christine. Et aujourd'hui, ce groupe s'est agrandi et devenu le groupe Eva, qui loue une salle tous les sabbats à Bonneville. Quelle fut la joie de Christine en apprenant cette nouvelle? Oui, Christine nous a laissé un exemple de foi profonde en son Sauveur Jésus-Christ, une foi qu'elle aime partager avec les autres. Au nom de la Mafa et de la famille Jean et Nicole Andriamananaive, nous exprimons notre profonde sympathie et nous laissons ce texte de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée chapitre 4 et le verset 7. Que la paix du Christ et cette espérance soient dans vos cœurs, dans nos cœurs. Nicole Andriamananaive, au nom de la Mafa.
anisan'ny zavatra tena tiany mami ny mahita ny zafiny mihira, ary arak'izay izy tia hira izay dia fifaliana ho anay koa ny mihira ho an'ny fianakaviana sy mihira ho an'ireo izay tia hira rehetrarehetra. Androany izay dia nolotra hira anankiray mitondra ny lohateny hoe Miainoray. Money
mintra fofa mirandao zahay anio enoi zahay zanay masinazana any amdanitra miandaranao teray enoi zahay any amdanitra mielokay sasay zanay masinazana any amdanitra miandaranao teray enoi zahay any amdanitra mielokay sasay mielokay sasay mielokay sasay rainay izay ny an-danitro faly misaotra anao izahay no ireo teny fampaherezana sy fampiononana avy amin'ny teninao isaoranay manokana eny anaranao no ireo andro sy fotoana izay nomenao ka nahafahanay ny riaria sy ny fanerasera tamin'ny ratompoko vavy Kristina Rakotoarivony rahavavy anabavinay vady sy renim-pianakaviana izay nandao anay midera ny anaranao izahay satria tsy avelanao irery tsy avelanao hitanondrika na alahelo sy hitomany foana noho ny fisarahana misaotranao izahay noho ny fitiavanao izay natobakao tamin'izany mpanompo vavinao izany ary natobany koa tamin'ireo vady aman-janany tamin'ny fianakaviany ary taminay rahalahy anadahy tapaka sy namany fenoy raha io ny banga izay navelany eto anivonay fafao ny ranomasonay ampitoerinao mandrakariva ao amin'ny tsirairay avy aminay ny fampiononana feno avy aminao ho atanjahanao anie ny foa mampamanahanay anananay ny hery sy ny tanjaka hoentinay manompo manaradia sy mijoro ho vavolombelonao ry fianakaviana malala ry rahalahy sy anabavy malala Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanomentsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana anie no ampionona ny fonareo sy ampahery ianareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alohan'ny andraisan'ny olona taksa fitenenana dia miangavy anany fianakaviana mba hitondra teny fisaorana ho antsika mianakavy. Saotra voalohany indrindra n'Andriamanitra satria raha tsisy dia tsy totosa izao fotoana fanaovam-beloma any neny Kristina Rakotoarivony izao. Saotra ny fiangonana Adventista eto Saint-Julien sy ny mpitandrina Fidy Andrianaivo nampiatrano antsika mianakavy nanatotosana izao fotoana izao. Saotra ny Eglizy Masetella iray manontolo sy ny mpitantana rehetra
mpiangona tsy hakanavaka na ny lehibe na ny kely. Misaotra antsika tsirairay avy zao izay nafoy fotoana be dehibe ny asa kanefa dia nangataka permission mba ho tonga eto. Misaotra indrindraindrindra anareo jeune izay nitoto na fotsy miaraka amin'ny teknisianina izay nikarakara izao fotoana izao, indrindra koa eo amin'ny resaka diffusion. Misaotra antsika tsirairay avy na ny any tokantrano na itsika eto izay zanaky neny daholo. Nosokafana ny vatamangatsika nely mba ahitatsika ny endriny farany. Misy varavarakely sokafana dia io sokafan'ny fianakaviana io afaka mandalo eo isika manao veloma izany vata nofo mangatsika izany farany. Alohan'ny anomezany rahaladaksa, amezako ny fitenen'ny rahaladaksa, dia te hisaotra olona anankiray ny fianakaviana. Fananina natao taty amin'ny farany izy ity satria be ny vitan'ity olona ity dia ianao zany Rozy. Misaotra anao fianakaviana satria ianao no karakaran'iny sy mbola mikarakara ny dada. Aza diny fa mbola ao dada irery izao. I Rozy andro aman'alina no mikarakara ny dada. Misaotra anao fianakaviana, misaotra antsika rehetrarehetra tompoko. Meko an'ny rahaladaksa, l'olona daksa ny fitenenany amin'ny programa manaraka. Eny tokoa manoloana izao vatana mangatsika izao isika amin'ity maraina ity rehefa vita ny fotoana eto dia andalo anoloana izany isika. Ary rehefa tapitra ny seremonia dia mbola hisy ny famangina ho andreo izay mbola hamangy dia mbola eto ny fianakaviana. Ineny dia hanaingy amin'ity herinandro ity. Hitodi-doha ho any Istanbul dia avy eo izy mitodi-doha makany an-tanindrazana. Ary tonga any an-tanindrazana izy ny 1 ny volana avril. Dia ao ny fianakaviana izay miaraka aminy, izay miaraka amintsika eto androany. Fisaorana lehibe no atolotra ho antsika rehetra izay tonga manatrika izao fotoana izao. Ary fisaorana mitafotafo no atolotra antsika. Ho marika izany fisaorana izany dia hanangana ny tanantsika isika mba ho fisaorana an'izany ataontsika izany. Eny ary ny fotoana manaraka zany dia andalo isika eo amin'eny. Andalo eo tsika. Izay te andalo. Izay mahazaka zany dia afaka mandalo. Tsy mijanona ela intsony isika satria efa tapitra ny lera. Eny ary.
Rehetra andalo eto akaneny farany zany ny tompon'andraikitra amin'izay dia asaintsika io didina eto dia hiara hitsangana amin'izao fanaovana Toi
péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ mangataka antsika rehetra zany tompoko a mba handrosa ty anoloana dôly any. ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. mangataka antsika rehetra tompoko a mba handrosa ty hiatrika ny fianakaviana, angatahana ny fianakaviana mba hiverina hipetraka, dia tsika rehetra hiatrika ny fianakaviana hanao ny famangina miaraka. Saotra Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libérée, je suis libérée.
nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way.